Kor FM manolotra anao izao. Vitrana nosoratany ravaky ny aina Randriana Arivony. Siaro Arliva Clara Christophe Rabiarmanana Arivony olo ravaka no amin'ny aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Vitrana Mivadika ry mama, mata mivadika. mahireza rado Namana mivadika nalaina fadika io sy dia andro akaiky ny fetin'ilay kosa ve azy sery ny losandry. oka mo e zay rado Lasa loatra izy ry mama. Ilay tsy fakiny tombon-dalana ny azy fa tsika rehetra ny izy samy mbola ho any daholo e. Maiza mionona ianao f'izay ny lahatra. Ka tsy dia onona ka. Mangidy loatra ao mahazo ao. Miangatra loatra Andriamanitra. Asa miteniteny foana ianao e. Voafolvolana monja ny vita ny mariazinay. Dia efa mandon'ireo mbaravaranay sahady kosa ve ny fahafatesana. Tsy hita vehivavy ohatrany intsony na hitety vaza tany efatra aza. Dia ho faty anaraka azy Otry efa hoe aza miteniteny foana ho aho. velana. Aza velanao afa mbola tianao anefa. Aiky fa maratra ianao rado saingy tsy ampivirina ny maty akory ny ranomasonao mba ny ho avy re mpanjinony sady mila anao nge anaka ty vahiny kely ty e. Marina fa mafaitra ny famoizan'olo tiana saingy misombinay na mahasitrana ratrapo. Avelo ny maty anana ny azy fa ny asambatra ny zazana ny tokony ho jerentsika. Efa manina didy vaovao ianao zao. Tia solom-panomezana navelan'ny felanao anao amin'izao akaiky fety zao. Tena tianao tokoa izy dia karakarao tsara fa tiano arena sarobidy indrindra nateraky ny fankatiavanareo. Isy. Mba tsy reniny navelo ty endriny mba jereo ane. Naty mafatifaty an'izany mampitianongo tsongo. Mino ahy ianao raty fa isiny io fangiry firenao io raha mahay mifandray am-potsary nareo mianaka. Ty dia mba vihinao tsandrinao tsara ty zazy ty. Dia ankino atratranao fa mila ny hafanan'ny dadana izy. Raha iso hoe Lety. Esofo tany iny fa mahatsy ravina. Andray Mbola tsy vonany amin'izany fa zarebirebe. ty fe mivadik'ondrany. Miala heriko ny vadiko zao ny mba nato an-tsaiko. Fa tsy mizaza natonga ny fahafatesana iny ry mama. Aza atao hita amin'ny masoko akory iny fa maniry kely raha misaina ianao zao dia mitondra ny mivoaka ny velana ihany fa tsy singan'olona manoto vitan'iny no animbazimbanao ny fahoriako. So dia mamo ianao ty Eto mivoaka ny ino aho. zanaka ve ho atao an'izany Ka voa ihany ino aho fa tsy ilaiko. Atosiko mivoaka any ane nareo rehefa tsy hivoaka moramora e. Andraso teritra eo ihany ary. oke zany aleo koa hivoaka izay raha mahasorenanao dia mba mahaiza koa mampitony fo fa tsy ny zaza tsy manatsiny no anaparana romotana. Tsy naninona anao anie io e. Sitraponareo aza no natonga azy tety. Esy. Zay fa lasa zay ao tokotany eo zay tadiavina raha misy ilaina dia aza misosoka alahelo tsony. Sotra. Raha koa zany marina. Dia tsy mitondra ny anaran'ny dadany akory zany ho zahazy io raha ny azoko tsara. Fa ny an'ny reny no isalorany. Zany ny adalany cousin-nareo e. Mbola saika tsy nekeniko aza nitondrano izazy io ny anaran'ny reniny raha tsy zany ho drikiniko. Ay marina. Tena raty saina le rahalahanao ry manda. Raha azony natao aza angamba ny nanaisitra ny anaran'ny feno tao anatin'ny soram-piankonana efa nataony. Saingy zaza teraka tao anaty fanambadiana moa iandraina ka tsy azony nielana. Tena tereniko ianao na ninikasika an'io zazy io aza nge mbola tsy nataony hatr'izay nafateny felan'izay. Vandravandrahany fotsiny io rehefa mifanojo ny masony. Tena tsy mety kosa zany ka. Na mitomany milotorana azy io tsy sinsira fa dia za foana mipopopopo mampanginana io.
Izany miaraka matory amin'io zazy io isak'alina manome biberon, mbola izaho ihany koa no mampandro sy manolo ny lambany rehefa maloto. Rehefa mivoakolotra mihitsy ohatr'izay raha tsy teto ah. Fa maninona rado no manao an'izany e? Vorona kely vao miana manidina io ve dia vesarana tezerana sahady e? Fidiny an'io zazy io nga no namon'ny reniny fa tsy ny zava-misy teo am-pahaterahana no nandavo azy. Ka tsy takatry ny atidoha-keliny izany e. Efa miloto tataka ny vavako ato manazava an'izany saingy ny volokorona angambany azy no miaino ah. Mba teneny indray sona ro amin'ny rahalany mahay mifampiresaka. Sady ianao pastera mety tsosahan'ny valivaliana manko. Eny e, alefa jereko ihany izay atao e. Sady mila reglena faran'izay haingany izany. Sao animba ny andraina rehefa ny oriana any ka. Fa firy tokoa moa izany ilay bandy iny mody eo rehefa arivo ohatran'izao e. Andaminako ny programako mantsy. Amin'ny 5 sasany eo foana izy isan'andro dia efa tonga raha tsy permanence. Manahirana koa nge le asana gendarme. Raha tia hita azy amin'ny andro mazava ianao dia rafaka pitso miverina. Rehefa lahady izy mantsy tsy mihetsika ato mihitsy. Nefa ianao azakay moa mampivavaka rehefa lahady. Dia ahoana ry izany e? Tsy olana re izany fa ain'Andriamanitra foana no mandamina an'io e. Mino fotsiny ihany dia ho lavirary ny zavatra rehetra. Ka tandreo masotra erominy eo dia mamany pataloha. Jadojado piteny izay mantsy ny rahalanao iny sady tsy mifidy vavavoaka ka sao ilatsaka izay tsy ilatsaka rehefa mahazo pake. Ianao kory ny eny. Tena marina izany e. Fanamasina ihany no irariana hiasa amin'ny fotoana io fa ny akoatran'izay asa andevoly ry neny toa. Sady tsy asa iketoketoka izany iny fa matahotra ny ajako. Ampitahoriko ny afo be iny dia miforotra. Ndre, matoky ianao azy izany ko. Azy izany itokiana fa zanahary ao tampololoha e. Fitiavako ny fianakaviantsika tsy hivaky daholo no anaovako an'izany. Dia misaotra anao sady ry anako. Aza miditra amin'ny Claude tsy atonona Armanda sao dia sepotry ny entona eo ah. Tsy ampitombo ny rakitra raisinao isan-kalahady eritreretina fa aza mitsongoloka ny fiainako mihitsy. Za nga mbola niditra tamin'ny fiainanao na dia fanararotana olombelona aza no ataonao atom-pivelomana. Moramora ihany sao dia very fihinahana eo ah. Inona kay ny ifandraisan'izany zavatra izany amin'ny dinika antsika roa lahy eto e. Azo vaina ilay antondresaka fa lasa mivoana. Sady ampisahatra ny hirifirinao anie no atongavako aty fa tsy fanasa vangy hitady olana vaovao indray e. Fa izy izany lazainao fa mangiry firy. Za? Marary ianao rado ah. Mila fanasitranana ianao fa gejain'ny fanahy ratsy. Mila fanasitranana ny volom-potra ny lahy. Andray? Ary aza mitsara lesy mba tsy ho tsaraina. Raha misy tena gejain'ny fanahy ratsy dia lampisandoka olom-boositra. Sady tsy alahy mihitsy koa rangano no mibaiko amin'izay tiako atao ah. Matoa tsy mipetapetaka amin'andraina. Dia izay ny fantatro fa mety sady mahasoa azy. Ary izay tsy valanana mihitsy ny fanapahan-kevitra fa olon-dehibe misaina no nanapaka an'ireny fa tsy hoe badraodra akory. Mafy loatra izany teninao izany ka. Ka izany no marina e. Raha te hanampy ahy ry lahy dia porofo amiko mampamina ny titra borné any lahy. Avadio fotsiny no mainty. Dia ampifamadio ny toerany andraina sy ferana fa izany no mirakila tadiaviko izao. Tsy naposiko iova be toy izany ianao rado ah. Lehilahy tsotra no nahafantarako anao hatr'izay fa tsy olona tia fifandirana. Andriamanitra ihany le teny tsy misy fiovana fa ny zanak'olombelona mety abota sy mihamahia. Na ela io aza nge mety mbola anondrana andray andro any. Miangava ianao farany arado ah. Amin'ny makibo tsy omby atsika no mampisisika toy izao. Azaka alaina ny zanakao fa tsy sitrak'Andriamanitra ny fifandirana. Tadidio fa ny fitiavana lehibe indrindra. Esory ao an-tsainao ny fanamelohana ny andrainao namoniny reniny fa tsy izy ny nahafaty any felana. Ianao ve dia tsy menatra anapahavalo an'iny zazy iny e. Amin'izay zanaka nateraka fa tsy hoe zazantsymponina teny amin'ny zordira akory. Mba asio fisainana ihany le roa. Azo atombona fa tsy misy raisina ny toroten'ny lahy. Raha tsy manakambara tsony lahy dia ndeha mivoaka amin'izay fa mampiditra divoly aty le ty e. Lasy lahy mivoaka any fa manafotoana. Eny ary
alefa andeha sady miandroko efa miariva ihany dia efa vita raha teo ny adidiko nananatra anao tadideo nefa fa tsy ny zanaka orery no vomafy raha mifazizotra amin'izao toe-po mihibo izao ianao fa na ianao koa aza aratreny foana ary mety tsy ho sitrana mandrakizay mihitsy dia izay zany ko tsy mitady fanampianaviany amin'ny lahy koa fa asomaiko hatramin'ny farany le tiany safidy koa ary dio tsara ny varavara-tranoko rehefa mivoaka any lahy fa tsy asongasonga ohatra ny vavan'ny lahy feny nisy sosiny io tena ho sarotra ny anitsy any mibandy eny ary ny antoa zaza maivana oatra ny volomorona mihitsy nanaovany aho tsy efa niteny ianao fa mingavingany zany ho ianao nanindro ny foko fotsiny afa rano mamandanina voakako tena ny fanao bokosa teo izay mitsamona ka izaho efa niteny taminao niova ho arado izy niova koa loha eo ihany fa tia zanany dia lasa halany mafy ny tena mahavaky ny saika tena azoko tsara ny fanahinao tsy tia merina aminao ny zavatra ny lazainy mahakasika io zazo io nefa sao akarary foanao eo indray zany ny azoko lazaina dia mila mibebaka iny kozaiko iny efa dia volo mifoka boritra mihitsy no mibaiko ny lohany fa tsy dia volo ny fankahalana akory sady ratsy vava ny ratsy fony ny ratsy fanahy tsy misy tsara mihitsy eny amin'le ry mba bogosy kosa izy bogosy ity adala tompo aleo aloha andeha so tratra le ry eto indray ampy azy eniko androan'izay soava arivo nareo mianaka dia tia misy vola kely ividianana gote ho any andraina misaotra betsaka manda sady efa lany mihitsy ny rononony ao makasitraka Dada untokana masoandro amambola ny fiainako Savani fianaku velokiranga zavikeloko zany sady tsara feo be asa tawakiranga una bebe ka hita tsy natao zany fa le safidy-kira koa aloha tena tsy ratsy mamy an'izany eniko amin'ny radio France zany dia lasa tsy afaka ao am-bavako mihitsy ka fetindray nge amin'ny lahady zany no mahatonga an'ireny karazan-kira ireny miverimberina amin'ny radio foana mety ho tiany dada tokoa azy ve zao zany raha zany raha hiatika ara-bana azy amin'ny lahady ry bebe inona moa retsy no maharatsy izany ataoko ty manao ohatr'izany foana ngendrisa taona rehefa tonga amin'ny fety depery ndisa malalako so efa leo be ny sofiny maheno amin'ny feoako kaserole be samy manana ny kaserole ko aloha io raha nindry zany retsy kaserole dia ny anay mba inona vilany kofina mahita lasaina koa ty bebe ty tavy zany ko sady miavaka kely kay ny fetiny ray amin'ity taony ty manino ka miaro mitotona mitsingery-taona anaty-rahandriko eo indraindry dia mody tsy matadidy eo tokony anao any pitolobe zany tsika amin'ny lahady ankalazana an'izay podro zaiko sady ampidera zavatra koa nge za amin'ny io alahady io ry bebe ampiderinona retsy ampidera talenta re itendry gitara odry anga efa mahay etsy teza ry bebe tamin'ny orandona mianatra ny foana angena lehako any am-pianarana rehefa larobe ariva sy sabotsy marainy ay tokoa mo dia efa mahafeny akory rehetra zany ndry raha azoko tsara efa maharaka fa tsy dia mafebe mahay retsy ny dikan'izany efa mafe zany ideadehaka indray zany bebera zay fa lasa gitarista ny zavikeliny
ono dia gitaran'izy retsy no ampiasaindry amin'ny lahady tsika nge tsy manana na dia corde ray aza atao trano sa hividy ve hividy gitara litetsy andrefa tanana eto zao ny saika indramiko fa raha ivitanany bebe zao za vao maika nge tsara aleo ary fa hividianako indry any olona mana-talenta be ohatran'izany ve resy dia mbola indrana any aman'olona ndray amin'ny saboty tsika roa miaraka makany analakely dia mitady amin'le tsara kalitao indrindra sady gâteau d'anniversaire koa nge izany ho andry retsy oe satra bebe retsy izy sorana retsy tiako nge bebe ty so tiako ane zany za koa kity be andria folo taona androany na lasa nananao ry vady malalako 13 taona toy ny vaomaly toy ny isa-taona dia tonga indray anaty voninkazo anao hatramin'izao ngely sery ka mbola tsy ty vadina velanao mavesatra ny foky rehefa fito ohatran'izao tsy mba andro tsotra mantsy ianao no lasa fa voninandro fetiny ray saingy mbola mafy no nisa-taony ty alahady ty satria fanotonandroany ro daty roa alako indrindra dia ilay daty nahafatesanao sy ilay daty fankalazana ny fetiny ray sopatra loatra kintany raha ny sitrapoko mitaterahana dia loharako tao ampasana tao ianao dia metiko ny lody fampitositosy amiko eo ampandriana sery manina anao loatra ny dia mihinanao mafy eto anaraka anao afa mijaly tena mijaly ary velana sy tonga foana very data ry bebe efa am'roa atoandro nge zao za koa aza retsy mba gagako maly alina izy efa tsy nody tsy hay hoe natorotaiza androany koa dia mbola manjavona tsy mampandre akory izy amin'izany raha misy zavatra mbola ataony fa dia manao ankilefika fotsiny ihany tena tsy fomba ny rado mihitsy nge zao fomba ny zavatra nahazo azy zany ry bebe inona koa retsy ny azo azy eo olona be iny ve isy aninina eo aza lefa lavitra ny saindry fa andraso izy atsona aloha alalàna zay misy azy aiza mory ty le fitorahana alika tsy mety lany bateri iny eto ty kely nge io ry andraina inona koa izany sy io finday ambony latabatra io retsy malaky indry fa mandeha ny fotoana ty azo bebe merci zanako tena oatra misonona fotsiny fa tsisy mandray ndraso aloky averina farany lany andrepotsika fa tsy hamaly ty misy zavatra mahavariana n'iny mihitsy any andro fety io kosa vera angary data dia tsy mba mahalala mody aloha mody eo foana iny rehefa vity zay ataony ihany ataontsika roa isakafo fa ny anina koa miahaka fotsiny ka dia efa tsy atao ndray izany le raha sika hotendrena fa nitoko petazana anjavona isy happy birthday indray ry ty atao atao fa nga zany mahafaty fety indry koa nge androany fa tsy azy rery tanalay file gitara vaovao dia indry mitendry dia za mihira sady manolotra ny mofo mamy ho andry alefa tanalay vo alefa sary Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you and I. Happy birthday to you.
tovovahita io toka tovomanady io toka tovovananakaty mamoazany izany rapisotro bibeny atsimokady filalala ibarika vodka ary izy mamindran'le varavarana reto tsy dirako atranotsondro ve zany tadiavin'le tararaka be arakoroa reny ohatray nekirenge zatraro zany sady lasa maimbo pipi be tena ramidin'le tsy vanina hatramin'ny fofona manitra Ramamany raha zay o inona indray ry zandro tompo Ariet manala-baraka mihitsy ka raha zay be marenina andro efa mifolo sasany alina mbola miorakoraka sala midirany tromba ihany mamo taoko malala iny ra tafavoakany a aiza le kofafa be iny hoitanyity tsara zany avy rerona nga le varavara aty ny varavarana ary le mamilavo ty fa tsy any a vese io orokoroanyity io bon ny sofiny ty ary midira malaky fa mangatsika tsy andreny ty akory ny ataoko raharaha eto ko mbola lamavesatra raha matoty manasa kely aloha ary aza botiana le varavarany gabiny efa simba lanitro tremanitro vo eo no nitenenina dia mbola natao ihany pitika hatramin'ny karetsaka marina so dia mba gidro ary ty fa tsy olona voana kory ihany na brakety fa niady ty rehefa mipipi fa tsy manao gaingain fotsiny zay raha tsy hotsaka amin'ny patalohany tony marenina kora gay ianao fa tsy merimenina be eo ary aza mitarataratra amin'le deposir fa vo mainka angia tsy concentré ka dia midira ary loha rehefa tena vita ny natao ary mbay andehanako fa tsy mibahambara eo da zany fofona po tsy vitany mantso toko ty fa mantsy liky koa po ndre fa to vaky koa ty vava ka nareo ny avy manolona tany asa sady misy kaikitra vampira mihitsy ny tenda fisany nanao an'io feranao zany raha bo faza be kesikily ohatran'io ianao so verao fa tsy bandy ary anaingana rehefa miditra fa tsy mihazoazo ambaravarana eo tokonana eo marikiriko be malaky raha bofiko ela lehibe tsy misy jery mihitsy toy ny misaina ny vatape mama raha izao poziny ty izao aloha no hitan'ny kolonelina dia migadry ty maty asina le tenue de combat fa misy inona tandala tsara to bebe marikoriko retsy tamitabataba be anao zao tapaka hatramin'ny toromasoko mihitsy veranga ary ina kosa ny fofona ratsy be zany io retsy zao vao tonga ny mpandre tatatra tsy vitany mikipilaka pa fa mbola io miosina tao anaty gabinety ao koa aza velovelotra ohatran'ireny Kristy Jesosy io mandoa koa reky ala kely ty ka miala teo koa ndrifa sao dia voaka hatramin'ny tsinay eo za koa zany mitady hotorana maheno le fofona mierena teo ty dia andao resa sany mama mierena hoa tsy avity sangana eo iry bebe mipoziny ary ohatry nireny akondro losotra amin'ny tanondrika be reny tsy ala hoe izy batainy io very teo zaka fa vety ange io raha indry io potsitra eo ndry zay sy bebe nge miara mitondra zany amin'ny dosy fa ngasa rery ianao mibata veo amin'ny lohany dia za mibata amin'ny tongony ka andao arandramany sady arary kibo koa io raha mijanona eto amin'ity somamangatsika be eto ty
Ndana amin'izay ndry matory andraina fa efa miesona be io a. Mbola hianatra maraina sady hanao fanadinana fifindran-kilasy nareo rapitso. Dia ahoana raha mioaka tamikeo io izany dia ahoana? Tsy sempotra. Sady ny ondana nataony bebe avy be. Lasa etiany ka. Jerijereko eto izy raha sanatria mipelika tampoka. Tsy maninona izany io a. Ndany ndry matory fa izany andry azy eto re. Tsy fantoko eo mantsy ndry rapitso raha tsy ampitoromaso a. Waka. Tsy ho any efitra amintsika sy bebe izany a. Eto tongo-pandriana ny dady eto any atory androany aho. Tena tia mity zazy tia loatra le rainka. Nefa le mamy lavo ty tsy miraharaha azy akory. Manova mafana ary ndry dia eo tongony eo ndry matory. Raha mifoha izy raha alina ka tsy tanandry dia atsoa ihany a. Izany a. Ok bebe a. Aka-body fotsy kely vetivety aza aloha e. Oay le ty amin'ny enina maraina. Tara. Kay! Lohako. Kay voataka mafy be. Kay! Fa manenina ataony efitranoko ato koa ty. Inona nataonao ato? Tata. Na ninona tato ahy ianao. Iza ny tenanao hoe matory eto antoko-pandrinako eto. Merena teo aingana ka? Aingana? Ka tsy izany angefa. Efa impiry moa ianao ny teneniko tsy andingana an'io tokoa nambaravaro io. Dia tsy tahotra tsy enatra va dia eo tongotra eo ty makafanana. Iza ny naniraka n'ity atory teo e? Iza hoa! Ka tatangiala mampetesensa nonako tato e. Raha nioaka rery tato ianao dia tsy nisy nahita. Za nga ny tenanao hoe ambeno ah? Ha? Ny tenanao hoe ambeno ah? Tsy tompoko. Ka rehefa tsy ty dia aza miseholay. Tsy tena kory miantoka fasa lavako e. Ratsan-tanako. Asakazepiko ohatr'izany efa marary. Mama! Amin'izay tena dedaka tsonika. Fa misy inona ato e? Ino izao tomany valala be izao? Oy. Andray, fa maninona kosa ny ratsan-tanana ny folapolahana ohatran'io ry rado a. Alikan'olona mihitsy ty. Efa nifoka volo-tratra mihitsy ve le rangahy ty e? Dia ino izao ny tombontsoanao mamolaka an'io zazy io? Amin'izay ny ratsan-tanany dimy mihitsy fa tsy anankiray fotsiny. Tsy misy tombotsoa fa izay ny mba tiako rabofy ah. Rehefa tsy faly ianao dia ndana mibotsiny. Jereo raha tsy mivilana ny ratsan-tanan'ilay zaza. Ireo ve vita hanoratra tsony any androm-panadinana ange androany? Marary be bebe Ao fa tsy maintsy orina arak'izay aingany reto fa maharatsy izany tsy afaka hanoratra mihitsy ty zaza ty fa dia hanonotra ny fiafarana io. Ary mandahana amin'ny sasa dia miomana ry andraina. Makany amin'ny mpanotra tsika rehefa avy eo aloha ny andanatry makany amin'ny fianarana. Dia iza izany ny mpangovo volo? Ao fa bangoko re. Tsy atana fikokory ange izao ny ratsan-tanako ry bebe. Andana aloha fa rehefa avy eo aho goko ny volondry. Aza ela fa mandeha ny fotoana efa amin'ny enina sasany ange izao e. Eny ary. Fa ino ny tia mbola hivandravandranao e? Tsy ampy anao nga ny zava-bitanao teo no mbola mifitirika sala amin'ny amono indray ianao. Fa tsy azo vandravandrana tsony koa ve nareo e? Danako misitro belany rehefa tsy azo jerena. Mahasosopaty ray trano. Mihavera vatana ry rado a. Anenenanao ange zao zavatra ataonao izao ndray andro any. Aniverserany zazy iny omaly sady fety depera. Nanantenany mba hiaraka ifety taminao izay mianaka indrindra fa hiandraina. Efa tsy andriny izay alahady ny andro satria saika hitendry gitara sy mba hihira ao anao izy. Mba teo ve ianao nanatrika an'izany? Fa zava-dehibe nga izany no mila hatrehana. Fa inona indray?
sa mampidi-bola ho any manatrika ny fetinareo? Mety tsy misy dikany aminao fa zava-dehibe amin'ny zanako vavitokana iny a. Tsy asianao vidiny mihitsy ny ezaka kely ataony mba hampifalifaliana anao. Oleo ange iny ny farany dia afoy anao tanteraka rado e. So tara loatra vao ho tonga saina. Zay mihitsy koa rangany tadiaviko a. Zay ny tadiavina hoana? Rehefa tsy mety leo izy dia za mihitsy no anao an'izay atofoka tanteraka azy ary androaka azy amin'ny fotoana tsy ampozina ato amin'ity trano ity. Tena sahanao ve? No sahanao? Sahako zany raha izay no anamaivana ny aretim-poko. Mba fantatrao moa fa mbola anaty fisaonana tanteraka io zao. Zay indray. Mbola tsy manadino any felana na dia efa 13 taona lasa azy zay no nahafaty azy. Ny foko sy ny saiko mbola any amin'ny foana. Ary namangy azy any amin'ny fahasandrazany no tsy nahitanareo atato maro tontolo ny andro. Raha tsy teraka sy tsy ary le kialam-pamony reny iny, mety mbola nireny araka tamintsika teto ny vadiko. Tokony maty tany iny fa iny ihany zao no nafony androm-piainany felany. Ay! Tsotsopaty ty. Mbola mamerena foana n'izany teny zany ihany raha tsy teo endasiko velolaty tena. Mazandary manao amantsy. Atao foana izay andratra sy akarary foana izy avikeliko iny raha ohatra ka tea lalandrazay arivony ianao. Vita ve ny taimbavanao fa sao dia tara? Efa fito latsaka zao. Vita e. Tsy teny tsony koa fa leo amin'ny sermonina anao. Raha nao tondraka andamosongisa foana ny ntono ny fananarana. Ary nakaiza lehibe zao katsansetiko tsy tako ao tokotany? Anontaniany mpaminany Eli fa tsy fantatra izany. Lobenao fotsiny nentinao no teo maly alina fa tsy nisy tomobile. Zany ve? Dia manao vandrery te mamitampona rehefa mody rariva fa alikanao mihitsy maty izay mianaka iambina anao sy anasany tenue de combat anao rehefa miosina diksipipi ianao. Fa inona daholo ary zany zavatra nitranga ho maro zany. Anatrano alazainy mama fa mamitampona sady niosina maloto. Verina ty amin'ny bara indray. Lazainy mpivarotra fa miady taman'olona sady nanimba entana. Tsy vitan'izany ozy izy fa tena ny fanotona sy nadratr'olona mihitsy. Ary izay zany mamangamangana sy mampavaivay ny tontondroko. Dia izahay koa zany no nahavaky ny vavako. Soa aza fa tsy nisy nikitika lehibe zao akaty sy ny sety fa aina verako teto ivelan'ny trano fisotroana teto ilay izy alina. Na vesatra loatra koa nge ny tontolo andro maly iny. Nefa dia mbola nanaovandro mamafity ihany. Fa 13 taona nandozany fielana aho maly. Fielana. Any ianao izay ry vady malalako. Bonjour l'Etinorado. Tsy malala. Fa iza moa ianao azafady? Andray kosa lesy. Somba tsy rariny kosa e. Vao maly fa isika nanao souplesse dia zao sahady dia efa adinonao. C'est cohérent. Mikolianao aza ange mbola ty amiko ty e. Za ve nanome anao an'iny? Tena tsy tsikaritra akory ny tsy nateto atentako an'iny rotsoko iny. Tsy ianao no nanome an'ity aka. Tsy ianao fa ty tanaka vananao mandehandeha be ty. Andriamanitro, tonga dia nirohitin'ilay tanako mitazona sikiara dia nakasiny teo amin'ny tratrany. Ka hoana, tianao ve? Efa avinona kory ety dia nakabosy be miandry tendrena. Tsy misy fiambahambahana mihitsy na dia kely aza. Eo, dia ahoana e? Andro atoandro be io koa dia mitady namana sahady tony. Izy kosa aloha tsy ratsy e. Sarotra ny mandaika. Ny fotobe aviny no asa na fototr'olona na fotazo de trans. Zay izany fofona ranomanitra mamerivero. Tena ody vita ho azy. Mampanaraka ohatrany tsy politra. Dia ahoana, tadidinao amin'izay avy e? Sa hoe mila boosta kely raha se vao hiverina tsara ny fitadidiana? Oay, savony tareo dia noroany molotro. Azavao aloha e. Taizany nafantaranao ahy dia hovinsika no miaraka. Dia iza ny anaranao? Oh my god, quelle catastrophe.
Je suis vraiment déçue là. Lieutenant Radwa, comment peux-tu m'oublier? Personne n'a le droit d'oublier la sublime Cathy. Tu me déçois beaucoup. Cathy. Eh oh, misy ny ainy ve zay? Miaino anao aka somary lasam-borona kely fotsiny ateo. Tu es très belle Cathy. Wow, merci mon lieutenant. Mamela ny heloka ho ary aloha amitindray mitoraka ity a. Fa amin'ny manaraka raha mbola tianao a dia double ny facturation. Facturation? Facturation an'inona? Fanga Tsy azo tenenina mafy ange izany e. Zany hoe Efa hoe tsy azo tenenina mafy a. Saingy raha mety aminao a dia mifanaraka tsika. Tsy miaraka amin'izan'izantsony a raha omenao ahy daholo izay tadiaviko. miara natory tamin'ity makoreriny ity ave zany ho maty. Dia vehivavy tsara tare ohatran'izao ve dia manimba vatana amin'ny fifarotatena. Mampalahelo nefa Katia. Oui mon lieutenant. Andao mba hiaraka hoe réapiterie aloha sika isanao. À la 5 étoiles? Évidemment. À vos sortes mon lieutenant. Vendriko efato e ataoko fa mbola ny ampianarana fa tamin'ny firy indrindra no nravany tonga sady retsy tamin'ny fosy maraina adondroany fa retan'ny lazady misy tarantsy ary bebe dia mbola miverika arivo zany ndry ia amin'ny rondray moa izay mitsara arivo fa nga sarotra be no lazadina tany no ohatry monjomonjo be zany raha hitantsika mihitsy ireo olona tikala kely tia sarotra ka eko daholo aza izay mivoaka tamiko ka maninona no mototra be ka maninona mila tsy havitan'oratra mihitsy angeny tanako ry bebe manaintena be le ratsana folaka saika sy voatazoko hatramin'ny stylo nanondratako aza tamin'ny maraina misoratra ny anaty taratasy mpanadinana zao ratsy be ngamba dia ho bediny le profy masika be indray zao za mireny rangotra koa be reny dia ahoana rehetra izany nefa raha pitsondray io zao vao afaka kitihana satria efa niotry indry tamin'ny marainako hoe jereko rekako ary to vao mainka mivoto be so mba misy tapaka araky reto ratsatanandry reto tena manao sambo mahery loatra koa le dadanareo e rantsana manoratra mihitsy verangana dia navika ohatran'ity ao fa tsy azampisaina fa marary bengy eny ao fa tsy kitiako tsony e manamboatra n'le bandy fotsiny a ary mitady anavy koa ndry izany a anga mafy be mihitsy le fanaintenana tena marary be mihitsy dia ahoana re izany andao ary ho any amin'ny CSB2 tsika roa e sady vao amin'ny 17 inge zao e so mba misy fanafody azon'ny dokotera mena ihany any amin'izany manaintena tsy zaka zany na indri aza nge atahorako tsy havita ninina ny anaty salle d'examen any fa raha ohatra ka vela fotsiny amin'izao io e andao retsy raha izay ny dokotera manao radio tsika dia tsy maintsy manao raha izay no ahitana izay tena marary indri ony ary aza mitomany moa e oka izay manao vakanjo ba fa indri koa ty mihinjinjo be dia vao mainka koa mafana loatra ny hoditrako dia ahoana afa-po ve mon lieutenant? Afa-po ve moa tsy afa-po saingy ahoana indray saingy tsy havita izay asambatra anao taony nataon'ny felana mihitsy aho fa taizany nafantaranao an'izany serisefo e very tadidy tanteraka angenareo izany
tsy afaka tao ambavanao mihitsy zany anaran'izany maly fa nisika niaraka taty amin'ny tranondopy. Marina hoe tena tianao be mihitsy zany vehivavy izany io. manaiky matotsy miteny dia tsy atakalinao an'izany felan'izany mihitsy zany ano bavalimo ahy tiako benga eo ahy ianao ianao koa mahasosotra raha tsy zazakelyko hidongo tiavina ka lovy be aminao kosako. angotongo tianao ohatran'izao daoly ve aloha ny klea miaraka aminao rehetra sa amiko rery ianao no misisika ohatran'izao? Aminao ihany miantahanta sheria mahateo ty loatra ianao ka satroko foana hitositosy eo amin'ity sandrinao bokina be ty. mba teny ianao moa hoe iza le felany sy mpanao taloha sa izy baty vita mary azy amiko izany ka tia ilay antokana nitsiriny fitiavako. Fangah ianao efa manambady nataoko fa mbola célibatera nge. Maty vady afa tsy célibatera. Maty vady? Ka efa maty le felany? Efa maty izy. 13 taona marina vady azy rehefa avy niteraka n'ilay ihany zanaka hitokana tao amin'ny hôpitaly miaramila tao Soavinandriana. Tena miala tsiny sheria. Tsy napoziko hoe nilanja laheloko avana be ohatr'izany ny fonao. Mary ihany ny lehilahy maty vady efa mifanerasera tamiko saingy ianao tena hafa kely mihitsy. Ny sasany aza vao maty ny titulaire dia miditra ny roue de secours. Fa ny ianao kosa dia nitehirizina tao am-ponao foana ny fitiavana ilay tokana tsy manam-paharoa. Tena sambatra izy ny tiavinao. Na any am-pasana aza dia mbola tsaroana foana. Efa fantatra hoe izay ka aza tonotonona fahatantsony ny anarany. Manana ny asany maty ary mivelona mandraka rehefa ompony izay tia azy ary tsy ambakan'izany ny vady malalako iny. Marina loatra izany teninao izany saingy tsy andra-piadanana mihitsy filana raha mbola hisoananao foana. Hita be ianao hoe mbola malahelo azy ampizaly ny fanahany anefa ianao raha mitazona azy tsy andeha efa tsy namatsika ntsony nge izy. Enina koa mifantatry ny makorelina amin'izany angatony mba misainany amin'ny atotoa. Olombelona takanao ihany nampivaritena aza sefo mahay mandalina ary mahay mamakafaka ny zavatra rehetra izay ilaina fandiniana. Si sa firingan'olona tsy mahay taratasy nga mifeveranao raha tsy firingan'olona ve dongo tiavin'ny lehilahy miaramandry miaraka aminy sady iso ny teniko aza ty vavanao ty tsy maraha fa mangididy mahatsiary voatsindrona matoro onitra be ve narotony mba malala voatona ihany rehefa sendrany vava tsy ambiny nataoko fa plastika tsy misy sentiment. Mba olombelona marary ohatranao ihany koa andry matoa saingy rehefa tsy mety aminao ny fampaherezana dia hoaniny kakana. Andeha koa afa tsy andanin'orasana mitamby anao eto tena mandreraka be ianao. Fandeha ho aiza ianao? Leo sahady anga sa tezitra? Ie, tezitra mihitsy ahy tezitra satria sendran'izay client mpamingavinga olona. Tiara ny volanao dia aza tezitra ntsony. Bon, apiko boriboara kely mihitsy amin'izay ianao miramirana tsara mivoaka ny varavaran'ny sambo ireo. Eny, voky anao tsy misy arakaraka iny na dia mbola tokony andrombinako atao lasantsy aza. Asony ihany ny fatombolanao fa tsy ilaiko takizay koa tsy nanaraka anao tatera napoziko ohatr'izao ny toetranao. Lehilahy tsisy ilana azy. Ndre lasa fa eo ianao Katia andraso aloha. Katia wa mba ianao sy azafady moa tsy teresaka aminao ary anina ary aza mifampipazitazona fa mandaginina. Tsy amelana mihitsy kosa ve zany ianao fa amelanao amin'inony sampy anao nga nitsindrom-paingotra nataonao ateo. Inona ary nataoko dia tsy ho tezitra amiko ntsony ianao bo eo kosa verangatsika misidina eny amin'ny abakabamanga dia zao sahady dia efa mifanazavangy aza atao an'izany raha nga le bandy ka ianao ihany nanomboka teoko ka efa manaiky diso ianao koa tsy azo ifonana
oroa iarara tena avy amin'ny fonao izany teny izany. Eto mason'olo eto ve tsy alao ire mitakotako ny ery kosa. Dia mijanona rehefa tsy anao eto e. Ary misy olona andehanako fa mandany fotoana fotsiny. Eo ary fa ataoko hoe ianao koa izany to dia oty tsara ny tare dia etsoroako tia molotra Mazda be ty. Mba ataovy mipetaka tsara e. Le ty efa mety re iny e. Ka avereny fa tsy ampy. Zay Mba izay ahay. dia andao amin'izay ary ombona dia tsy adotsontsika. Raikitra ary e. Ndao izany. Omeo anary numéro téléphone anao dia omeko anao koa ny anahy dia tsy mahazo miarakaraka amin'ny lehilahy afa-tsony ianao manomboko izao so mangalangalam-pihinana eo Voaray moletinao. bien dia sery koa ny fiantsoana arato mahakamy be ny maheno anao miantso amin'izany anaram-boninahitro izany. Ok moletinao. Zay indray Chérie mantsy e. Azafady fa mbola tsy folaka tsara ny vavako nge. Izay sahady ty dia faroboka. Lehilahy mora kotiana. Dia efa tia indray aloha izany ny banque centrale ako manomboko izaoko. Tsy mahazo misaraka amiko ty raha tsy amin'ny sitrapoko. She. Dia izany ny vovoriny antoa. Tsy afeniko anao fa na zaza tena menatra n'ireo ondra ao am-piangonanao ireo mampianatra mipino andeha amin'ny lalan'ny marina nefa ny rahalahiko tsy voahitsiko fa manao bolozy amin'ny devoly. Enjana aloha e, enjana izany. Efa tapabolana teo eo izao na enoko an'izany siosion resaka izany fa afako maly aho vao nahita reto masoko roa reto. Miara-mivoaka amin'ny fiara izy roa sady ny fampitantana be tsisy ohatr'izany. Efa deraderany amin'ny mpiarabelona mihitsy fa io vehivavy jangy io indray no miaraka aminy. Tena mba mahagaga koa nge tsy alalan'ny entoan'izany zavatra izany e. Nefa ianao miara-miaina amin'ny ato isan'andro. Iza ary manda no hitatitra an'izany ety amiko a. Za nga mivoaka ny trano izany sady sahirana tamin'ny fitsaboana ny ratsan-tanany andraina folaka koa dia tsy nisy saina izay tsaony ely taty ivelany taty mihitsika. Mariny. Ary izay izany no mahatonga n'ilay ampondra lahy iny fotsy varavarana iny tato atoko. Mety milafika any amin'izany mpivaroteny izany izy dia niampitsy maraina vao mody. Fa nanahoana tokoa aloha izany ratsan-tanany andraina folaka izany e. Efa sitrana ve sa mbola tsaboana? Mbola manaraka traitement izy hatramin'izao e. Tsy maintsy natao radio ny ratsan-tanany fa lasa ny zihatra be. Saorana aloha Andriamanitra fa tsy nisy tapaka ilay izy fa dia tolana mifandiso ny tena betsaka dia izay fotsiny nahelan'ny fahasitranany. Izany e? Dia vitany tsara ihany ve nefa le fanadinana ifindran'ny kilasy de 4e sa najanona tanteraka? Tsy navelany dokotera nanoa izy fa izy no sisika e. Izy omve izany dia meritona nefa dia efa miezaka be iny. Nandamaka mihitsy nge izy tato vao vita ny herinandrom-panadinany. Ndre toan-tsara iny zaza eny ary ny antoa. Tsika no azo ny antahantana fa raha ny dada nefa tsy atenaina amin'izany tsony. Zay aloha. Teneno izy fa rehefa malalaka mandalo sady manatitra cadeau d'anniversaire koa. Dia izao kosa venao vomba mahatsiaro an'izany efa tamin'ny tapabolana ny anniversairany e. Ka atao hoana rehefa be rehana ary ny antoa. Zaraza tadidy le daty. Tsy maintsy manolotra fanomezana ho an'iny zanatra lahako iny na dia efa any ambadika saondra aza ny happy birthday to you e. Izay indray tsy hitako a. Eny ary koa. Nareo tondra olona mahita lazaina mihitsy ka. Tena sura fe ianao fa tsy ampanina amin'ny mamanareo ny fandehanako aty rato. So dia tokony ho any amiko aloha tsika e. Dia rehefa mazava miverina makaty ihany. Fa iny ary mampanahandry angay ianao tsy ahita ny tranoko indray no lasa ohatra amin'ny mahalaina ny dingana ny tokoana ambaravarako. Tsy hoe tsy te akaty aho fa efa alina loatra ngela andro ka so dia anankitaba olona e. Sady sika sy ianao ty efa samy dôzidôzy. Da roa amin'ny mamanareo amin'ny tahoako fahafaty sika raha hitany.
Tena tsy poisaka. Seria kalmenao tsy misy aninonanao izany io tsy bakely tongadonga mampite hipotsitra io ary ve sahany enjehana amin'ny toko fafa raha tsy rafozandoza kosako. Ka ianao ihany no niteny tamiko hoe mamanareo rehefa tezitra dia mamelaka tamaina sady mikapokako. Izany ve tsy ampitsoaka matanjaka? Ka zah no azony atao amin'izany fa tsy ianao e. Zange zanany raha ary nisy raha mahasaminy be tsy mikasitanana ary fa misy ditraditra toko. Ka na zany arako. Fa tena valiko kosa aloha raha seriako mikitikitiana io ary andao androso amin'izay fa efa ry mitarataratra amin'ny lampe de poserina ianao vavy. Akaro tsara ny vitra lateraly la rehefa mivoaka ny fiara ianao fa manjary manome fakapanahy ny totakilo. Okey ary. Ary aleo hoe alokaloka tonga mosina ho aty any aloha ka so voatoraka ny potsy misy sariny eo ka ho faty asiny eto ny aman'izany. Eto mivoaka any io ry rado sy tian'io mba mariny mifono sasenga ny lohanao tsy mahita fa tsy mpivaritena. Olona tsisy dikany ohatran'io no anosenao ny voninahitro. Izay aro aly feo. Moramora kely ty vava rabofy Tsy misy moramora eto. sipako io fa tsy varitenanao zany sady fiainany taloha koa zany fa tsy ankehitriny tsy tokony atsikafina ohatra amin'izany. Fiainana taloha inona aza mora batoina tanana efa zatra mitsotra rangaty tsy azo avokina tsony na ifelana aza ve tsy kofina tapoka any pasana any raha mandrehany zao agegenao zao. Raha mbola heverinao toy ny reninao koa eto mivoaka any fa madikidika. Eny anarabe no azo nilingilingina fa tsy ety andavantranoko ty. Mazava be angam'izay. Tianao rery ty raha manifaiky ambanatsika misy andraiko ato ary ny anjarany ndraiky mampfikitra ato mananjo hitondra an'izay tiako entina ato noho izany na dia tsy mety aminao azy. Ay eo sery mandroa ato any efitranoko ato miditra dia ndana mitsotsotra eny ampandrina ro fa reraka ianao. Okey chérie. Inona mbola hijadinanao eo e? Torimasinao atrehana dia velao zay ianao an'izay tianay. Mbola manany ihany le koitra vavy ty. Nay. Tapahako ny lamy eo ny lela kely tena mahabe fakapanahy io. Matsiravina. Raha tony tsara koa tony varavarany tony fa mamindra fahotana fa zaza ratsy taiza. Iza ho ary bebe le vehivavy ao an'efitrano ny dada ao. Mifanena tamina to tao andala tsara dia nidomy mafy be. Tsy nanao azafady koa ry fa mivandravandrainy be fotsiny narabaiko indray izy avy eo dia tsy namaly fa nianjoanjona be fa iza izany io e. Sakaizany dadanareo ry andraina. Fa sakaizany dada ahoana koa? Io indray ny vehivavy andriny ny fony vaovao. Tsy azoko. Olo tiany re anako sipany zany raha ny marina. Raha tsy androany ihany io no ho hitandria ato trano ato fa mety atelo-piavy mihitsy. Ka? Azafady tsara aloha bebe ka. Nanomboka vy ny dada ny nanana sipa. Angatsy ny endrerindray ny tiany. Miova ny sary anako. Efa afa-tsony izy zany matoa matsapa fitiavana amina vehivavy afaka ohatran'ny mamanareo. Dia manina izany io vehivavy miavina be io ny safidiany fa angatsy nisy vehivavy hafa mihitsy. Io ve tsy ratsy saina be? Asa retsy. Za koa aza mba manontany tena. Ny tena marina koa. Misy mandondony izany. Rado. Dada. Mila miresaka aminareo mianaka. Tena zay zany ny fanapahan-kevitrao. Zay ny tapako ry mama ary maingavy anareo mba naja ny safidiko. Raha mahay mifanaraka tsara tsika dia tsisy olan'izany ito. Tsy olon-doza akory ka tia ka atahorana anakorotana ny laminy efa napetraka hatramin'izay. Anatsara aza ny tokony ataony satria ianao anjara ndraiky tsy nivady an-trano. Hoy ianao
dia manomboka roviana izy izany mifindra ato amintsika anomanako ny foamam-panahiko mantsy. Rapitsy dia rapitsy ihany andro any arivo izay ireo dia efa manomboka mitonetana. Sady tsy dia misy bagazy be koa ange any fa akanjo sy kiraro ary boaty amaky azy fotsiny. Le kofeza miroara sy komody be any an'izay no ety mavesatra ilaina mpibata. Ny ankoatran'izay bof zaka ny fiarako daholo. Raha izay ary ny fantatra fa mety dia ataovy ry dada. Tsy manina fa hananja ny safidinao izay. Tsy mananjoy tsipaka an'izany koa izay satria ianao mandeha tsy manapakatantrano. Inona fotsiny ka tena hitondra fahasambarana ho anao ny fipetrahan'i Madame Katy ato fa tsy sanatria mifanohatra amin'izany. Dia mba ho dada be fitiavana amin'izay koa ianao fa tsy dada be kizitina tsy azy raha monina intsony. Tsy nanontany ny hevitry ny zaza-po tsy ampy taona mampilaza fotsiny koa no nataoko fa tsy nila ranondrano taminareo akory. Sady efa tongotra mbian-dakana ny anahy ka tsy ampody koa e. Dia tsy misy de fa tapitra. Sady avelako nareo mianaka fa mbola be dia be ihany koa ny zavatra ataoko. Io indray koa rerako netaka e. Efa tenenina foana koa ndritsy andray am-pony tenin'ny dadanareo mbola manao ihany. Arariko mihitsy ange ny fiafarany e. Ka tsy sakako sono ry bebe. Na tsy zaka aza re. Sao foana ve izany no manjoana isaka mba fampiresaka kely. Tena tsy asiany dada vidiny tsony mihitsy nge fisiko e. Efa eto ah iandraina. Eto nge amin'ny fitiavana ndry e. Ary raha tsy ampy indriny fitiavako, eo Jesosy mameno azy. Ka tsy fitiavan'i Jesosy ny ilaiko fa fitiavan'ny dadako. Andray? Milandray koa bebe. Eny fantako izany e. Tiako ange isiny e. Raiko fonina tsy tia mainty azy. Na mampanena azy zany teraka ana dia tsy afaka ny ankahalasany a. Eno marina daholo izany. Za mino fa tsy maintsy mbola iova izy indray andro any. Ho tonga saina eo foana iny amin'ny zavatra tsy mety ataony. Amin'izay fotoana izay dia izy indray no hitalao amindry fa tsy indritsony ny sisika aminy. Azondry izany. Raha tsy efa taranareo koa nge. Misy fetrany daholo koa ny faneverana ary bebe a. Marina aloha izay. Esory any tony kady raha fatao tony ka dia tiako esory hito portrait hito koa alao any fa mahandreraka manaratsy endrika ny salon fotsiny. Ndray kosa ary Madame Katy. Zava-tsary bidy amiko daholo angera zavatra esorinao reo e. Sarin'ny eny reo. Tringeza be ty koa izao portrait an'ny eny. Angara tsy nialana volana tsipitsipinao fotsiny ohatr'izany. Esy fampisangako velona rendriva ny fampirantirantiana andreo ato an-trano ato e. Ny fitahirizana andreo fa tsara reo ihany no mahatonga ny dadanareo tsy mety afa-tsoana ato. Andray? Na izany kosa aza ry Katy a. Tsy mety ny ataonao a. Nanana anjara toerana lehibe tato amin'ity trano ity ho vehivavy io na efa maty aza. Tokony mba nanontany ianao vao nanala andreo teo amin'ny rindrina. Na irato aza ve dia ho faly raha mahita ny anaovanao sarim-badiny e? Ka izay nge ho ahy e. Efa nahazo alalina avaty amiko izy vao nanala an'ireo fa tsy zany indray mifandirana eo e. Avelao izy anaisotra an'izay tiany esorina eo rehefa izay ny fantany fahampiovan'ity tokantrano ity. Tory any ireo sary ny fialan'ireo fa tsy mila an'ireo tsony koa ah. Fiainam-baovao zao no ilaiko fa tsy fisaonana lava reny be. Sarina Katy no solan'ireo sarin'ny tompoko vavy ireo rehefa vita ny fisoratam-panambadianay e. Aza toran'izany reo ry dada fa alaiko nge. Aleo mba ataoko ao an'efitranonay sy bebe ilay portrait dia ny kady raha pirimiko any anaty baoritra. Aza be fa maliana fa tsy ianao mandidy ah. Mba manaja lehibe fa tsy be sisi. Ary aloha za mihitsy no amadika nyreto sary sy ny album reto laveniny ery atokotany ery so manafinafina eo tenisana. Aza tao an'izany kosa ry rado a. Aprimy fotsiny rehefa tsy ilaina fa aza dorana. Reny zanaka ao foana ange io e.
naza be santimaranga fa ino ny ty toetry ty kosa aloha e sy mianasitrana ny feriko indray ve ny tadiavinareo e ka na izany kosa ary efa manomboka izy zao ka veloha ny vady vao hiasa fa aza veperana e ndrekako tena loza mihitsy ty ka tsy zonikala makorely io no manaisitra ny fisiny felana na dia ongotana ao am-ponao azy izy mba sy fanajana kely raha mama fa tsy makorelina tato an-tranonao akory a hita fa bombo vorona ko mbola manadio tena ihany tony mbola ifankahitsika fandao fa lalana e inona tsara hoe antsy ny teny efa mivavaka fotsiny mivavaka nga tsy tsara ho ny mansy ny mamaly ratsy ny ratsy iza ny lazay tena fa ratsy mangina fa makadilo ianao koa marenina e vo efatra mroapolora miara mipetraka dia efa mifanotona sady ka miseho azy hoenjany le kaly ioko ianao ny teo lositraniko lositra ny sakafonjanakao marenina ho ah roflorika ty dia aza sina miangana zaka petrol ary an-dakozia ary aloha dia andona anazy ok chéri aza tao an'io mordada le lafiko rehefa natianao a avelao sariny efazadorana mba ianao fa tsisy anaovako zavatra miana aminao koa aza mbola ho alaina aoa milafa da kako ty a miangavomboay e melao a mbola aiza nefa nanaovako atenisany esy voadingana voalohany izay mivila amin'ny manaraka indray mbola afako tomaroko ty raha piso azany tena ilay dia mbola mitomany foana veretsy a sy ireo le ondana raha tsy efa hotsaky ny ranomasondry sala amin'ireny misy nanditsaka ireny tato andofandriana tato hivadika raha io ranomasondry io ny farany a mbola tsy mahatsiaro nona androany tontolo andro zao ndre dia tsy nandrapaka mihitsy na dia ray sotro azy ty sakafondry dia minana mato ny sary eo ty zanako ty ny ranomaso nga mahavelole ao totia ty dia vefa anany bebe ny zanako satsinana crevette sauce ingeny loky sady mbola mafana tsara ny soso tsy anandrana mihitsy tsinana ho asa anao ny bebe fa sa tsy mahaletra an'io andraina aza talaina bebe a mbola feno loatra ny foko ao mo e mbola misaona ndreny koa fa maty fandroany izy androany tsy manana fahatsiarovana azy tsony a nasary ny tahiriziko taty amiko ata nalainy dadakeriny tamiko mba ho torana daholo fa inona loatra ny zava-miafa matamika tiny mahavita manodina ny sainy dada ohatra ireny e tena tsy manaka valy amin'izany ahy andraina tsy tehana ratsy olona eto anatrehandry a mivoateny mivavako tsy nazy efa nanenenako ny any azoko atao a dia ny mampahery sy ny mampitony indry isaky ny misy mandrirotro io fo kelindry io efa ndraisiko adidy raha teo izany vao maty renindry iny dia resy tsara dia tandremy so hitan'ny mpamoseo indray fato aprimy tsara ho a za zy efa isairana ery nakaniny fa tamin'ny fomba hoina nazony bebe an'ity efa nidorany sareo daholo ingeny any baoma rehetra tato e ka tsy zakany katy indray nitondra le sary be dehibe tao amin'ny salon iny le portrait ny netiny voalohany fa ny alboma sy ny cadre tsy maintsy ny verenany dia tamin'izay fotoana izay no nangalako an'iny zany ka izao sady ity anankiray ity a tena saryny mamanareo daholo ny ao anatiny sary ny fony izy mbola mpitovy
da mbola tsy nanambady ny dadanareo. oay tena faly be a bebe a misaotra bebe a. Tsy misy isorana retsy a. Fitiavako andry daholo ny anaovako an'izany. Ary eo ano amin'izay ny vary fa tsy mbola milongolongy ihany hoano. Lera koa reo hoano. Loka matsiro be nge io e. Zary ny anjarako aniko Io e. akia. Sady za koa zany tena aminona be mihitsy. Efa haiko mihitsy nge. Ohatray soadiniko tokoa retsy a. Nanavatra ny dadandry teo hoe hanao fety kely hono tsika amin'ny sabotsy izao. Mifety? Ie, anao arozazy ny fahatongavany katy ato trano hono tsika e. Dia ho asaina koa ny dada Tomanda. Ay, Nisy namany katy vitsivitsy ho avy koa raha ny nambarany tamiko aloha. tsy maintsy manatrika an'izany ve hony azo bebe? Za koa ngeka manao cours gitara rehefa sabotsy. Ka tsy maintsy hony e, izany ny baiky ny CFB. Ary aza miala baly eo koa nefa ny ratsan-tanandre aza mbola mararo cours de gitara, cours de gitara. Lety. Za zany rehetra mbola ampandrehan'ny pasteur Amanda so manana programa tampoka izy amin'io sabotsy io a. Izay zany mangingina kely azafady fa andray fitenenana azafady io vety fotsiny e afaka miverina misotsotraniny nareo rehefa vita ny kabary atoko eto ainao kely nge volume an'io radio ry andraina Ok papa. avety akaiko aty seria feno sampaina ny verandry dia manatona atyke J'arrive mon lieutenant. Matsiravina ko reto namandrika ty reto. Hita mihitsy hoe mpiambina poto mitsakotsako silogoma daholo izy menakavy. Tsy vitan'izay fa mbola misiotsioka miogaoga taky reny iny reny. Tsy hita re izy tiry ny etoa marina e. Laza koa aza mba sorena saingy tsy afa-manoatra e. Tena tsy mahalala fomba loatra ny eto intsika. Saingy efa reo moa ny karazan'olona ny safidin'ny avantsika ho ataony namanako. Ny anjarantsika dia ny mitsodrano andrado a mba haritra mandrakizay amin'ny safidiny izy. Soratra tsy mahary azy ny vita biby izao no manjo. Iza koa ny hiaritra n'izao. Raha tsy olom-mba ozina ko fanaripako nanaovana investiture. mba sy fifantohana amin'izay dia oka zay rehefa itsika e efa tsy misy vina amintsika ntsony angamba ny anton'izao lanonana tsotsotra androany izao a tafiditra andapa mantsy ny mpanjaka vavy tsy izy zany fa ty saribakolo be ny tsoponiko tao anatin'ny maro ty fety fanokafana ihany aloha nataontsika androany fa ny manetra be mbola ho avy tsy maintsy azo fanasana daholo ihany nareo rehetra ireo rehefa akaiky ny fotoana manan-danja indrindra eo amin'ny fiainanay fa zao aloha andehtsika ifasikorana amin'izao avango mahafinaritra be zao e Bonne ambiance et consommer avec modération. Ah ouais, les faces les fêtes ry zareo ah. Ah ouais. Ah ouais, alefa. Soavazy reto. Tena nao. Tena
zakako izany tabataba be izany ry mama. Andeha hivoaka aloka. Mareta kely rery ny antoa. Maka leo be fa ianao ve ahoana olona tsy mahalala fomba ireo? Fetiny karakaraina zanaka ao indray io e. Ianao indray ve ndeha hialan-daharana? Toro loatra. Marina tsy rodana mihitsy ty trano ty. Jereo rehefa ataony izy menaka azy. Mareta Za tena leo be mihitsy fa alao hiala eto. Siko mba ianao. Andraina, ty zarao ny champagne anareo. Atero any a-tokotany amin'ny bebe anareo sy pasitera manda. Ainga ndry? Raisy le plateau. Ty amin'ny vera amin'ny sisiny ty ny indry dia ty amin'ny bebe anareo. Dia ty amin'ny dada pasy. Mazava? Fa ngatsy mitovy ihany izany tondrotondro ohatr'izany. Le ty sy mitovy ireo rangaha fa zabe famaliana. Dia tandremindray so ampifamadihana fa samy hafa ireo. Alefa tadiko izay. Bien. Dia azony tsara le plateau fa manjary mitondrinany. Sono malemy rehefa tsy maimay. fa hoy zao e. Vehivavy lehibe efa fotsy volo kely ka mbola misotro toka ihany. Mila ioaka ao anaty foseptika mihitsy ny lohany mandoa. Tena tsy nikasika toka kosa izy teo fa aza dia mamorona e. Ranomboankazo tamin'ny vera foana ny hitako ny sotronin'ny ento teo androany tontolo ankoatra le champagne nampitondrainao any andrainy. Ranomboankazo ve misotroana dia amin'ny vembena sy ampandoa be azy ohatrany io ry manda. Taoko matoa izy tsy mahazaka tena. Tena tsy nisy an'izany teo e. Mety nisotro tamin'ilay alcool 70% eo ambony latabatra teo io zao. Sy hitanareo dia nanararoatra izy nisotro azy. Atony fa tsy mankarary angamba io raha diso be loatra. Tena tsy nisy an'izany teo fa niaraka foana nge zay e. Mba olona manany hajany koa nge io raha matoa io fa tsy olon'olom-poana akory e. Maninona raha vavany tsy maimbo alcool raha tena hoe nisotro toka tokoa izy teo. Ka mety nitapohan'ny ranomboankazo le izy dia sy hoe fofony e. Sika daholo izany. Mba azo hiantsitra galy fantsy be ny ianareo. Marina mafy tsy hiakatra hatramin'ny masony io raha izao no mitohy a. Rety e. Tsy aloha ve ampandona aloha izy e. Amin'izay mba misavasava ny amamony. Dia izy izany ny tadiaviny ao ampandrana io eo, za. Fa izany ray toko te efa didinao zany amin'ny mahavinanto vavy anao. Azafady kely misy loha raha sefo. Vadiny zanana eto fa tsy hoe andeha vavy kely ny akory. Sady tsy sombaiko amin'ny adalany io misy kory ny faux anglako. Izy ve midizina dia izany andeha ho safilitika. Sanatriana izany. Sady moa fisaina le madamo kadiko. Sao sady efa miseho ny toetra ratsiny. Mba halako. Vaivay be mivavonik'olo reto. Marary ahy. Bebe kosa angemina kina pony eza ny tiarary. Marary aho a. Vavoniko. Ay marina zareo e. Tena rasa ny alohan'ny vavany zany. Maninona tsara ry manda. Mandobolongan-draby eo any ento. Jereo nge. Ataovy matotra koa e. Zany ve tsy afa-tsy. Jereo tsara e. Jereo. Nentoa. Fa ahoana? Miasa tsara izany le pozina matoa efa mandeha indray. Sady efa manomboka tsy mahazo aina izy izany. Minitra sisa nandrasana dia bye. Nentoa. Mama. Tena manao Kristy razoky a. Oay. Ary mivoaka faharoa ny vavany. Ohatray marina. Tsy maintsy entina any amin'ny hôpitaly zao dia zao ty fa raha tsy zany tsy ho tana ny ainy. Malaky nareo. Tonga dia batao ary. Za ka nilakilay ny tomobily. Anga se.
Za koa andeha hanaraka anareo ry zareo bebe azilazana bebe mifaza moe okizay ry andraina fa tsy hamaly andritsony izy oreraka eo foany ry anotsikotsiny io razana io maiza mionona fa nofo mandratsika ka tsy maintsy ody vovoka daholo ihany mahereza ho sady efa sambatra izy zao satria le Andriamanitra be fitiavana nefa miantso azo ody any aminy malahelo azy atadatoa eny tsapako ndre zany iza tsony ary sy ananatra anaraka azy efa titsany atsony aza manao an'izany ka nahoana kosa ary nilozaloza ry mama dia tsy mety mihitsy hoe raha tsy androany kosa vao teo kosa ve tsika ny fety sy ny korana dia zao sady ianao dia andeha nahoana loatra ino sheria ilabe kosa ve ianao dia hitomany miandraina azy efa tsy tsy hanaovana azy ianao koa dia mbola manisy 3 voix avec micro ihany teny misoara dia efa fao irano maso mipatrapatraka be io dia courage moa fa lalam-piainana nge izao lasa nge le nahitako masoandro rokaty zay vao tena ho kamboty sady tsy misy dadany tsy misy nentsony ka efa antitra kosa re izy dia izay no nampisoraka azy tampoka teo tokony faly ary tsika izao fa nanzera tendrombohitra fa tsy gorera be ohatr' izao fa firy-taona tokoa moa izany izy io raha tsy madiso 7 taona ezany iziko izy izange mba nahatratra an'izany fa ny an'ny sasany ange ka tsy mahatratra 10 taona kory digli nahazo tombo 20 taona be izao izany ianao ndraika saloha dia tsy avelako mora fony izany mazava ny tenin'ny dokotera teo fa nihinana pozina ny nahafaty amin'ny mama alala tsara izay nahavarina an'izao avelao aloha izany ho any amin'ny manaraka eritreretina sy hotratra foana ve marina rehefa ela ny ely fa izao aloha andao karakaraina ny taratasy amoahana ny razana dia aza takosehanareo be ohatran'io izy fa manangatra eo ange io ataovy sara moa mba hoaka izay ho dia andao mama rado ndao andeha ndiana rado arao mivady asefa mandeha ny fotoana mbola maro ny adidy miandry atsika amin'ny fiandrasana ny razana sy mifandevenana azy any ambany vohatra tsy tokony olany fotoana ty amin'ny hopitaly ety tsika tora zandry ny tompo any hoe anamaivana ny fesatry ny fonao dia lasa tokoa ianao ry mamatiako sy mety mino saiko hoe tena ianao ty faty mitsotra be andrasana tao trano ty lasa mahafoatra ny vato ilay tananao mikapokapoka sy mamelaka tamaina rehefa maniratsiranao iny tsy mandre hafanana avy amin'ny vatanao tsony fa lasa mamanala be ianao izany tsy naniry ny fahalasananao ana dia ahady foana aza ny tsika mianaka tao trano ato ry mama ny fisinao aza ny tena nitondra hery lehibe ho ahatra amin'izay nalasana ny velan'izay mafy ny maty vady ary tena mampamoy fo ingeny laozanao ko mbola torabato mahabadenina hafa mihitsy ianao ny tena marina na matitra tahaka ninona azy ty lahatokanao dia tsy mbola kivy tamika ianao fa nana tena ny fivako foana andream-piadanana mama malalako tsy ho adiniko mandrak'izay ianao Nataoko fambolana ampiasanako. Bonsoir chérie. Bonsoir. Fa maninona no mody atoandro be? Tsy niasa nga?
mbola tsy miasa. Ngamo tsy efa niteneniko anao zany. Ohatrany tsy nitenenao ka. Nangataka konze lavalava mihitsy atao aorianan'ireny fotoana nafaty amin'ny reny dia amin'ny lasinainy vao miverina any amin'ny brigade de la gendarmerie. Ay fe. Ary ianao avitaizany tao posiposy be. Avy tany amin'ny namako tany ako. Mangingina be ato an-trano ato dia tsy nahazaina. Dia naleoko nandeha mivoaka kely. Dia taiza izany ianao tamaraina ilay nandeha iny raha tsy niasa ka. Avy any amin'ny hotera io. Niaraka tany izay sy andraina. Hey. Dia izao ataondreo izay mianaka vao tavaverina. Tsy mifanena tao velany teo nganareo teo. Rahako ny tsenana izy mantsy fa tsy misy zavatra masaka mihitsy atao tranoto. Tena tsy mifanena tamin'ny mihitsy aka. Fa tokony mba nahandro sakafo kosa ianao vao nandeha tany amin'izay nandray anao tany ka. Izao ilay zaza tokony hiverina hianatra hariva mbola tsy nianakanina fa vao ampirehitra afo. Otry, fa ngamo dia atao mpahandro ny kalinareo no nangalana ho ahipetraka tery rato a. Tena dispaika mihitsy angenareo izany. Maninona izao raha makapanambo rehefa tsy araka ny fandrahoakanina fa tsy izany ny fanjanana amiko eto. Mamaly foana mantsy ianao ty. Ka nareo ohatran'ny mahasoso paty beko. Terenareo anaraka ny ritmanareo fotsiny ato an-trano ato. Ary inona daholo aloha reto taratasy be da be aparitaka eto ambony fandriny reto e. Ifirana nga reo? Aza dia mirediredy fa taratasy tombam-panana ny dada sy mamy ireo a. Miaraka mididy mametraka anay sy andraina ho mpandova ara-dalàna ny fananan'izy mivady. Izany fe? Ahoe mba jereko? Kay, ay, to be da be izy izany. Sady misy trano misy tany amany hektara. Ary manan-karena be kay dadanareo sy neninareo e. Ataonao fa orla tsy misy fotony angamo ny ray aman-dreniko. Sa mahita ny vila basy zara raha hitan'ny karatra ty ianao dia mihevitra fa tsy niary mihitsy izy roa. Fa za kosa ngamo ny teny an'izany. Mbola manana trano anankiefatra afaka ohatran'ity petrahantsika ity dada sy mama. Any Tsimondrano any. Ny iray eny amin'ny Cure dia ny faharoa eny Ambodisaha. Ny fahatelo eny Meritsetosika. Ary ny fahaefatra eny Benasandratra. Saingy mbola hipetrahan'ny mpanova daholo ireo tranondreo amin'izao. Aika izany. Dia manana tany famokarana vanila mirefy 12 hektara koa io mama any Savahany. Lovany avy amin'ny dadany io. Izay ahizo ny tombony amina miliara maro isan-taona. Nitahiriziny any amin'ny banky any ireo voloreo ary nataony tamin'ny anarany andraina. Amin'ny anarany andraina? Eno a. Saingy tsy azo alaina izany vola be izany raha tsy feno taona izy. Dia amin'ny anarany kialamozatry ny rery fa tsy mba misy amin'ny anaranao? Raha misy ny fahafatesany andraina vao mifindratỳ amiko ireo vola ireo e. Izay ny voasoratra ao anatin'ny didim-pananana. Izany koa ny trano. Raha sanatria misy ny fahafatesako dia mifindra amin'ny andraina avy hatrany ny fandovana. Indray efa ny lalàna manan-kery no mamaritra azy. Kay, tena ketrika be izany ilay ty e. Maninona? Ngetroka be ho anareo e. Tena tsy diso safidy mihitsy nge izany hiditra ho solombadinao ty e. Angamo tsy hoe diso paika indray izany nakanao hipetraka tato aminay ka. Mba teny tsy voahevitra fotsiny reny fa tsy midika hoe tsy fitiavana. Ianao koa izany. Aroviana tokoa aloha izany ny atao mariazysika e. Sa moa efa dodina be mihitsy hiditra ho première dame. Voaviana kosa ve ny matiny reniko dia efa zany sady mamaika anao ry ka tia. Ka za tsy inona efa teo vadinao ko. Tsy mamaika izany aloha e. Tanterao aloha ny fisaonana fanafaka herintaona ary mariazy vao atao tsy misy olana. Dia maninona koa izao raha tsy atao ela be ohatr'izany ilay izy. Satria mila mifampizaha toetra ihany koa sika sy ianao mba tsy siminy anenenana anie. Fa inona mitoetra kosa ary izao no tsy azo azinao e. Mbola misalasala ny amiko anga chéri. Mipetra tsara fa aza misakorokoroko eo e. Ka ianao tsy inona mamila fila beko. Melaho a fa hazavahanao ohatran'io bokotra akanjoko. Voange varavaran'ny efitranotsika iry ihany e. Raha miditra tampoka eo iandraina dia ahoana? Dia problème an'izany fa tsy anako. Sady ato an-tranoko izao. Noho izany dia afaka manao izay tiako. Mipetra tsara ho agy ianao. Melaha. Andro ataondro be io tonoko mitady bitro. Mamoa chéri. Oay, azafady. Andraina? Fa maninona ty koa ty e? Azafady matamboka tya.
efa hoe mba malalao a fomba fa tsy mitsolatsolana fotsiny. Andraina fa nareo ve biby rikatia jereo raha tsy torana le zaza tena tsy fananiko interado a tena zafady tsy fananinna tsy fananina tsy fananinina koa nadonanao tamin'rindrina ny lohany dia lazaina fa tsy fananina tena marina angeo zany tsy fananiko. aha andraina raha maninina dia ianao nataoko tomponantoka dia efa miteny azy ay ianao koa zany mikisa ianao batako azy mikisa ho ohatray zany tsy maintsy hoentina mamonjy tompo-pahasalamana ty sao dia misy voadona ny lohany ary hoe tompalitaoko sy ny portefeuille fa tsy midorororo fotsiny e takaka eo le lavaloha be ty raha tsy mpanaka reny tena efa nitsatosatoako tamin'ny antsy teo lazaina fa tsy tiana le zaza nefa kenakenainao ihany maninona izao raha vela ho fady any dia amin'izay azo moro izany vola be amin'ny banky izany tsy vita mipe tsara vela tsy tony fa mbola dona labe ihany imbécile. Havanao sy ny dokotera tao chéri misy mangana be ao ny eo amin'ny mokondohana eo mbola tsy hay izay mety ho fetraka an'izay amin'ny fahasalamana fa ho ataon'ny dokotera scanner zany izy rehefa avy eo dia ho iteo ny valiny miankina amin'izay mety toy ny fitsaboana mba lalina koa izany ka tefoka kely indray mbavy iny veranga dia niteraka papierasy be ohatran'izany fa tefoka kely ahoana koa moa e so adininao ary fa nidona be nge ny lohan'io zaza io nanaovanao azy tefoka kely efa haiko koa ranga zany fa zazany foana naverimberina eo ohatrany tsy mahita disika hodina akoatran'izany koa ianao ka ohatra ny amoramorainao le izy dia izay zany e ka ahoana mbola hijanona tenao iandrasy sa hiaraka amikody za mantsy mila matory any trano fa tena marary be ny lamosiko izany nitany ianao raha ndefa za tsy afaka hiala eto iza natony dokotera eo raha anaraka anao any keo dia avelanao alokalofa ny avelon-drabovinao ao zany andaona mahody kifa hoe tsy afaka mihetsika ao ianao ve misainy atsorangada da basy ny ambina an'io zany ve dia efa ireo tanaina be eto sady mba tiany ny zanakareo dia andao tsika sainao hipafa nitokantrano koa mila fanaina borirato atso izy andraso ary raha afaka makaty izy dia manaraka anao raha tsy moa dia tsy maintsy miaritra eto zany aza mipelipelika loatra ianao fa misy fanjaitra nke ny tananao e Dadato ie za mihitsy ty efa manao any ianao zay mbola mararo loha ato mokondoako tena manentena be ka misy mangana angeo mokondohanao ao dia zay ny makarary azy ary aza mikidikitika sao hitarika zavatra afy eo ndraika apetro tsara ny tananao eo aloha amboariko ny ondanao raha ty hiarina kely ianao ao zay misaotra efa tonga koa ny valan'le scanner natao tamin'ny lohanao dia raha aisa ny valiny ina dikan'izany ry agna signalery tsy misy nininina zany voakitika ao amin'ny lohanao fa fery ivelany fotsiny io mangana be io ve dia raina ny tompo e areza hoata dia angatsy miondry anataty izy ka zangenina tso ny ambonanao aty fa isy madamoka aty lasa nody ry andraina maly arivo zareo ny farany taty amin'ny hôpitaly ary mbola tsy miverina hatramin'izao nanantany vaovao momba anao aza mbola tsy nataony nefa efa mirombe folo atoandro zao zany tena tsy tiana le tatakory tatatoa zao vao tena resy lahatra ny amin'izany tao zarany aza nisy anao reprevena hahafaha manao fiainana vaovao miaraka amin'ny vato vahoany iny
nahita n'zareo saika anonsy fataongenina amin'ny madamo ka tiana atao hatrany nomaly atoandro e. Marina hoe anaka. Romotra be izy nahita naniditra ny efitran'nisy dada dia nadonany teo amin'ny rindrina mafy be ny lohako. Tsy nahatsiaro ninina ntsony atao aorianan'izay. Andriamanitro, tsy nitantara izany tamiko zareo. Mianjery ianao no nolazainy ary nidona tamin'ny seza dia avy eo safotra tsy nahatsiaro tena ntsony. Lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mpandainga. Sary tazatro tsy ody antsony ka eto any aminareo dia atsanano ny zanakareo sy taty Volasoa. Dia mba misy mpiray tam-poko any izay manana amin'ny ora sy taony fa tsy voavitokana ohatr'izao foana. Satroko dia satroko tokoa ry andraina saingy tsy mety ah. Raha mbola velona andrainao dia tsy maintsy izy foana no tompona andraikitra voalohany amin'ny fiahinanao. Ny any anjarako dia manoro sy mananatra azy mba hitaiza sy hanabe anao mba ho tonga olombanina. Sangery tazatro efa mezaka ny olombalina foana e. Fa ny lala marina foana ny zorako satria efa izay nampianarin'ny bebe anahy fa ny tsy ampy ahy dia ny fitiavana. Manitra ny fitiavany dada. Rehefa tsy tiana izy dia tsy maintsy hitady dada hafa ihany aho ho tiavana. Fangaza ny dady izany misy be dia be fa tsy iray ihany. Tokana ihany ny dadanao dia lieutenant Rado. Olona efa tsy mila nary fa mbola ho tereko dadako ihany ry dadatomanda. Sa moa ny tena? Ohatran'izay mantsy ny tena indrasany zareo amiko. Andraso ary fa ho teneniko dadanareo dia makany aminay alondria maka rivotra kely. Ohatra mitady ho tratran'ny fahaketrahana ratsaina mantsy ny rika. Aleo raha maso akaiko sao anondratsoondrana io. Nareo moa izao tsy efa grande vacances sa mbola mianatra? Ie, rapiso izao izany mizara bulletin. Aie, tonga dia okey izany. Avy maka bulletin tsika dia maka ny entandrehany aminareo. Sady nareo fivoaka amin'ny hôpitaly raha pitsy raha araka ny tenin'ny dokotera teo. Ka hoana? Mety aminao? Ie, mety izany ka. Misaotra dadatoa. Tsy misy isaorana rehetra izany a. Amin'izay fa hiantso any dadanareo ary aloha e. Dia lafika any amin'ny pasteur mandany foana izany ilay zanakao mandra vita amin'ny fialan-tsasatra lehibe raha azoko tsara. Izany hony e. Aleoko koa izy hoany fa mahabe vatakoronaty fotsiny. Sady mila maka rivotra kely koa izy iny fa feno loatra ny folo taoriana renina faty amin'ny mamy ireny. Fa hono ahy e. Mba fanontaniana manitikitika ny saiko. Inona? Fa ahoana mihitsy ny fipetraky ny fonao mahakasika ny andrainy ity e. Fipetraky ny foko ahoana moa fa tsy azoko. Azavao tsara ny fanontanianao. Ka indraindray mantsy anao ohatra ny hoe misetra be azy izany. Nefa indraindray sahala amin'ireny fahavalonao ireny mihitsy ny fifandraisanao azy. Tena tianao tokoa hoe izy iny sa tsy tianao e. Valin'izay fotsiny tiako ho fantatra. Mova misy ray aman-dreny mahafony zanaka fa tsy ny zanaka no mahafony ray aman-dreny. Saingy ny ray aman-dreny raha diso dia tsy mahamainy foana satria fanambaniana ny fiheverana n'izany fibaboana amin'ny zanaka izany. Ny ray aman-dreny raha mahafo tsy midika tsy fitiavana fa fanajatena. Ny zanaka noho izany mila mandefitra ary mila manaiky ny tsy fahaizan'ny ray aman-dreny maneho fitiavana raha tiana hatra ny fihavanana. Mazava izany. Tianao izy izany raha izay ny dikany e. Saingy ianao tsy hangataka fonana amin'ny mihitsy satria manakambo. Enona dia hoe nandratra azy azy ny fihetsika rehetra nataonao hatramin'izay. Asa, tsy afaka ny amala an'izany fa aleo ny fiainana no tsara. Tena misy toetra be kosa aloha ianao e. Dia raha sanatria izany ka misy fahafatesany ny zanakao iny dia tsy hitomany koa ianao. Fa maninona moa izy no irenao ho faty? Ianao angano hono anjy? Tsy izany ka. Mba fanontaniana fotsiny ny ahy. Ary matory amin'izay fa alina ny andro ka. Sady angotrangotraka koa ty alina ty. Angotrangotraka? Tsy azoko. Ny andro aza mangatsika beko. Mba fomba fitenenana re izany. Rehefa eto anilanao mantsy sy mba misy alina mamirifiry izany fa dia mafana foana.
ary aza sy tomotra izany ilay lamba fa tsy mahazo mihitsy aka. Andehantsika hiaraka hivavaka ary hangataka ny fitahian'Andriamanitra mba hiaro ny tokantranontsika indray amin'ity alina ity e. Fa mialohan'izay aloha dia ataontsika ny hiralarana 20 ao anatin'ny firana FFPM. Mipetraha amin'izay nareo dafa tsy misafiritaka eran'ny trano ao e. Efa tenenina foana hoe rehefa mivavaka amin'ny alina dia tsy mitady kilalao intsony fa maka seza dia mifandrimbony eto amin'ny salon. Jereo ange andraina fa tonga dia mipetraka vao nyteneniny e. Tena tsy mba hiendro ohatran'io kozinina nareo mihitsy nareo fa bordel ka. Nareo da foana manatabavanay mivady ato an-trano ato isan-kalina. Sahala amin'ireny rano dia volo ireny. Mahazo toeranareo dia ao tsika mivavaka e. Meo an'ireo ty baiboly sy firana kely ty ry andraina azafady a. Eny tazatoa. Dia mitabataba eo indray fa aza mifantoka ange e. Alefa ataovy le hira. Alefa ramatoa. Tena misy manapitsoka ny varavarambe. Misy olon-dratsy mitady hiditra ato. Mangina aloha fihinary ty ataonareo e. Aza mikikika ohatran'izany. Matahotra tazatoa. Tena matahotra. Fihinana koa ary ty ataony reto e. Fihinana ny tadiavinareo e. Tsy fantatrareo nga fa tokantrano rovan'Andriamanitra ty kasainareo robainy ty. Lasinareo mandeha anso etsoko polisy eo a. Ento any anefitra antsika any aloha reo ankizy ireo ireny dia hidio tsara ny varavarana. Ary aza misy mivoaka anareo raha tsy miteny a. Zay. Hatry efa voasoka ngeza varavarambe izany e. Misy tanan'olona manoko maintimainty be tazako eo. Lasa ianao manaraka ny tantinina anareo e. Aza mijanona eto akory. Ndana. Ndiana ho a. Tazatoa. Ndana. Aza misy metsika. Fa basy tsara fa antia. Carrier. Iza le andrainy. Iza le andraina ho a. Tompoko. Toa nareo inona re izy e. Tsy misy ataona inona fa natra mbola tokony andavo azy a. Maninona? Zany a. Andraina. Ary andao amin'izay aby zava vita amin'ny mission. Andraina. Iza koa ary zao tsy mahalala fomba manapaka torimason'olo izao. Mba raisa aloha chéri sao dia mba zava-dehibe a. Pasteur mantsy ty. Fa misy iny. Raisa fa tapaka ihany le appel. Efa mitaraina mihitsy le sonnerie. Allô? Ahoana raha cousin? Fa misy inona? Maninona tsara? Mamahazo vazy avy ianareo sa
misy nitifitra ahoana ny zanako e. Andriamanitra andraso fa ho avy azy zao dia zao. Fa misy inona ry rato a? Toa taitaitra be ianao e. Fa ndeha ho aiza amin'ity andro alina be ty? Misy nitifitra ho ny zanako ry katea. Iandrano ve? Misy jola tafiditra ho ny tao an-tranodromanta dia tsy naka ninina zareo fa namono ny andraina fotsiny nataony dia lasa. Andrekiako mba loza kosa izany dia maty izany izy. Tsy haiko, tsy haiko tsony. Tena teo amin'ny fony mihitsy no nikendren'ilay olon-dratsy. Tsy maintsy makany amin'ny hopitaly zao dia zao rehefa nentina eny hono izy. Mba tsy vanina koa ranga izany olona izany ka sady tsy manantsiny iny vera nga dia hanaovana erisetra be ohatr' izany. Dia ho any amin'ny hopitaly izany ianao? Fa ianao nga tsy naraka anahy? Ka zaho mangatsika be dia tsy te hiarina eto ako. Ndana dia vonjeko any ianao vao maraina e. Raha zaho mantsy dia efa iso dia tena makamo beko. Ok ary, lasa aloha izany fa efa sasamiandro ny olona. Ok, courage malala. Tena nety ty. Lasa tsika ny tanàna ry katia. Yes, tena kely sisa dia miliardaire ndry. Isoratra amin'ny raty daholo amin'izay ny fananana rehetra hatramin'ny tany mpamokarana lavanilina ny sava. Folaka an-datiny ihany ty mpandova voalohany. Oe, efa miantso ry zala. Anamafy an'ilay efa voalazany raty teo angamba. Allô? Bravo lesbandy agama, tena faingo sabe lisany. Milay lisany e. Ieno aza matahotra fa tsy adiniko izany nareo rehefa tafa ny sipa e. Zay, siora. Nety tsara ny tatana tamin'ity. Fa maninona koa ratony sy mandray telefonina mihitsy e. Tapakandro tontolo tsy misahatra ny antsazy nefa misoany libra fotsiny ny telefoniny. Ny laharan'ny pasteur Amanda koa tsy ananako nefa izy ihany izao no afaka anontaniana vaovao. Marina na ny hopitaly nitondranana andrainy aza tsy isy fantatra koa hoe aiza. Andraso hoe averiko antsoina farany. Mandany kredi fosinitsy. Andeho any amin'ny dadapasy aloha fa sy hotratraka ao an-tranony hoe mivady aman-janany na dia tsy ho hitako ao azy izy. Aleo ranga izay ny atao raha eno eto fotsiny vao maika hiakatra tositra pour rien eto. Tena tsy mahalala ny ninona koa ary ty vadin-dra dadapazy tiako. Na izy koa aza mihitsy mahafantatra hoe hopitaly aiza no misy any andrainy. Zavatra nambarany fotsiny dia hoe efa vatana tsy misy aina no nalain'ny ambulance ary nentina any amin'ny hopitaly. Dia hopitaly aiza nefa? Sa ho tetezina daholo ny tranompaty rehetra eto Antananarivo hanamarinana an'izany fahafatesany izany? Koa ratsy mitapy ako. Alao mody fa efa kilasy izany iny. Miandrandrado anamafy ny vaovao ratsy sisa dia mody mamorona ranomaso indray. Efa sarom-pisaina. Izao tena vao malala miantso. Mahaletra anakahy. Allô? Fa maninona ianao tsy mandray ny appelako mihitsy e? Zany? Ndray zava-doza koa zany. Tonga fa ty zao dia zao no fa miandranao aty a. Ok chérie, ho avy a. Azafady chérie fa tena amboty asy be any amin'ny villany. Dia izao vao tonga aty. Dia ahoana? Mahirezaka ia. Tsy hitako izay olona saina fa nazahako azy ange mbola tena kepoka na reny vaovao nambaranao e. Efa miandro famoahana azy ao amin'ny morgue izany tsika. Sa ina programa manaraka? Andao anaraka. Andao anaraka aho a. Fa ho aiza? Andao fotsiny. Fa ahoana?
ary aza ro hitina mafy be ohatr'izany ny taonako fa mararaka ka manaraha moramora ary fa ninona ty amin'ny efitra famelomanaina ty tsika ao mandrosoa oay fa to ahoana madamo Katia, mandrosoa dia avia ty ray jereny andraina dia matory amin'ny farafara amin'ny sisiny indrindreo izy. fa to tsy maty akory fa andrasana ataon'ire aho fotsiny fanana tena mantana razana nga hony zato izy nohatra ny diso fanantenana ka ianao ange ny teny hoe ho avy nivoaka ny bloky teo izy dia izay no ataonao azy atao amin'ny famelomanainy tsy maty izy akory na dia nirinao lasa korazana aza ary eo hita amin'ny masonao io ny profonana marina an'izany ary andao hivoaka amin'izay tsy azo tapatabana ato efa ampy izay ny suspense ary ivelany ary isika mifampidinika sady mifanazava tsara ary aza sotsy tomma be ohatr'izany ma zaho fa tsy tiako ka nareo fa tezitra tezitra tena tezitra tsy naposika ianao no navita zavatra mamoehatra ohatran'ireny Katia vehivavy tsy vanina ianao fa tsy vanina hoana e fa zana ninona anao mbola anao sarymetsika ihany ianao so fa bila tanan'ireo bandrola nirahanao tany an-tranon'ry pastera tsy navonifony ilay balana tifitra ireo olon-dratsy fa nitsolifatra teny amin'ny sandriny fa ratsy izany fa lasa koa ny zanako tokana gina ianao tsy hoe gina fa tsy gina moa izany fa gaga fotsiny tsy azoko efa maninona mendrika andrehanao tsy misy porofoatra izany olo tianao ange aho fa tsy favalinao ry rato e inona moa ny tombontsoako amon'ny zanakao aza mody fanio ry anina so hiverinao fanandra ary ah io ko dia telefona miampy réquisition fotsiny dia ampinalalako ny tedi-dratsinao rehetra tadoloza loatra ianao ka eo ambaravara amin'ny mpamosavy no manoko sikidy indray aza masika be ohatrany no fa marary fo ange ahy nenao koa dia za foana ny diso na marary fo na marary saina tsy raraha korikala ataonao fa tsy henoko nga ianao nioraka be tao an-trano malialina vao naheno hoe nisy namony andraina henoko daholo reny ary izany indrindra no nahatonga nay nanafainganany procédure na ahafahana ny filtreny message sy ny antso nataonao rehetra tena tsy naposiko ka hoana mbola maleny ka tsy ary ny tena nakarary fo dia nareny antso ny fanaovanao tamin'ilay vehivavy mitondra ny anarana hoe Sandrine ay moa ka pozina novidinao tamin'io vehivavy namanao io nentinao naminao nandreniko nitantarainao tamin'io vehivavy io daholo ny fomba naminao any mama sy ny nandrarahanao ny pozina tao anatin'ny verana isy ny sampainina dia izay ny nampandosy nampalemy azy ohatran'ireny ary nitarika ny fahafatesany raha teo moa rato mpamosavy mpamorika ianao ranga tsy valahary nanenenako tongotra matana na nifankaty taminao mifona moa rato mety ny fitiavan-tenako loatra nge aho tena vita an'ireny sady mamanareo koa nge be vavabe dia izay ny tena nasorena taminy dia izany nanampelanao ny eny azafady moki malala tsy ampiverina ny reniko amin'ny tontolon'ny velona mihitsy raha ny fonanao e ary tsy ampiovany takaitra entiny zanako ihany koa dia resaka vola ve ny saika amononao any andrainy vola izay tsy anaraka anao any am-pasana pardon mon chéri tena mihinananao ange fa tsy amerina izany sony vehivavy tsy misy jery mety aminao dia ny mandiny tena any an-tranomaizina fa diso miopefy loatra sady efa sasa miandry anao any koa ny elemanko any anaty jipiretsy ka eo asiana rojo ve amin'izay ny ty tanana andray chéri aza taman'izao mbola anaraka anao any koa reny fatina alikan'olona ny tsara vela tsy taminao tamin'ny fanatanterahana ny asa ratsinao reny dia aza manahy ianao mbola za koa ny za tsisy ho hafa mainy izany eto mifona ho asa mifona aminao any amin'izanarinareo mifona fa ny aty tsy mahay mamela heloko izany aloha e raha tsy vitan'izany izy tiako io ry zalahy ro feny raha vao manohatra dia tonga dia dory amin'ny matraka amin'izay mba tena ahatsapahany tsara n'izany mangiry firy izany vonay moa letinao rato dia
tsy ody any amin'ny dadanareo intsony izany ry fa hijanona any aminay ry andraina. Tsy hiverina antsony ary dadatomanda. Ataoko fa ampy izay. Efa be ny eretako ary misy fetrany ny zavatra rehetra. Tsy vadiko anrangana akory ka izaka foana ny rihatry ny tsy fitiavany anahy. Efa niova nge izy ho ato aminao hoe tsy toy ny taloha intsony izy. Izy aza zao efa te hahitanao mafa ny atezeranao amin'ny fotsiny tsy asa iny verina namangy anao aty amin'ny hopitaly. Tsy mila ho asa. Efa noho izy angena tonga na mivoaka sy miditra amin'ity toerana ity dia mbola terenao iombina amin'ny any a. Miala tsina fa tsy atonina ny fokotsony izany fanerena manta be izany. Tsy toetra miendrika ho an'ny kristianina ny tsy fahaizana mamela elo ka ry andraina. Mbola kely io ve ianao dia efa hitazona alahelo sahady adinin'Andriamanitra amin'izany inge ianao hoe. Asay voadinina ary aloha dadanay no fanamelohana eo namoniny reniko e. Izay vao mitsara izy. Fa aza zary eroa ny rahonany eo. Tsy mandrahona andria fa miteny fotsiny akia. Ray zanaka ary ve dia hifandrafy e. Efa natomboka daty izany fony voateraka ka ataoko fa tsy tsiniko raha manohy ny efa vitany ary pastera. Na tsy fandevo maty aza tsy rarahako. Mazava aminareo mianakavy ngamba izay. Andray kosa kia. Beloha loatra ndry izany a. Za beloha fa ianao tsy miaino ahy mihitsy. Mihevitra ny tenanao manana marina mantsy ianao satria olon-dehibe. Ianao koa nge tsy afaka terena hiambina aty amin'ny hopitaly aty. Ndana mandeha mavesatra be ho anao fisiko fa vitako ny ana hivarotako ny fanahiko aza. Okizay ary voaraiko izay fa aza mamatrapatratra be toy io e. Manaja ny fanapahan-kevitra ao aza mifanerasera amin'ny dadanao intsony raha izay ny fantatro fa mety. Tsy maninona fa mbola mandray anao an-tanana hiverina ny atokantranoko a. Teny avy amin'ny foko izany fa tsy no le vava be nataonao teo akory. Piaza eto-potsony fa mampatahotra be ny mahita anao tezitra. Nareo eny ange manao izay ampatezitra eo e. Amp'izay ho ahy e. Efa manaiky afa aza tohizana intsony. Ary tony eo ny fononao fa hiakatra eo indray ny tositra any a. Dia ahoana zany nataoko romanta. Tena miasa be lesy ny saiko amin'ny vavitokako iny. Malahelo azy a. Aleo alaiko mody amin'izay izy fa efa ela loatra ilay roa volana nipetrahany tany aminareo. Raha zaho aloha no tranao tena avelako akasaina kely mihitsy izy rado tanora fanahy loatra mantsy ilay zanakao ka sao manao tao foana raha terena hiverina any aminareo izy. Sanatria hamony tena na andositra dia tsy ho hita popoka. Tsapako tofoka be mihitsy koa izy ny tena marina e. Vao miresaka momba anao hatrany dia tsapako mivaly mainty be ny tarehany. Sahala amin'io marary fo e. Iza moa no nahatonga an'izany fa tsy za ihany. Za ihany namboly ny aretina tao am-ponjanako. Nataoko ihany tsy tiavany ahy. Efa nanafatrafatra ihany mama fony fahavelony fa mety hanenina raha tsy meva nitoetrako io saingy nataoko zava-poana ny teniny. Endrisy fa tanteraka ny teniny ankehitriny. Ary tsy napoiziko mandratra be ohatran'izany le tsy rara iny. Ohatr'izao mahazoazo aho koa ka izany no mahazo any andraina fo ny tsy ny raraha azy taloha ireny. Angamba. Mila fotoana andaminan-tsaina fotsiny izy mba hiverena ny fitiavany anao indray rado a. Mety ho vetivety izany. Mety aharitra ihany koa nefa. Ianao aza 13 taona taty aoriana vao nahatsapa ny asarobidiny zanaka tsy nisy bedy. Dia andro 13 taona kosa ve vao atsiaro manan-janaka indray. So mba tsy rariny. Mareta fa tsy ampahafiry ny fanatrehany io e. Ain'Andriamanitra foana mandamy mandiolana anareo raha tena izay tokoa no sitrany. Dia mba mizara koa manantona fa tsy ny zaza iny foana no andrasanao anampy-tamby anao e. Eny ho hiteo izany. Oay, adiniko tokoa ho any tasy izay mianakavy kely amin'ny sabotsy izao aninany nareo? Tsangatsanganako. Raha mazoto anao dia tongavana dia andalo fotsiny ihany aza. Sady mety tsara ho an'ny mpianakavy ny toerana any Ay. Izay fa ilozako aloha ianao e.
amin'ny sabotsy mifankahita raha ho avy ianao. oke ary mandram-pana dadapasy veloma rado a tahin'ny tompo ianao. Ny gote anao ry andray na lay fa lanin'ny ankizy eo daholo angereo e. Hainao ihany fa ny kozay sy ny kozinina anao tendakanina be daholy. Eny dadatoa, alena anjaraoko eo foana fa alaiko eo rehefa noana e. Re, aro aiza ianao? Nga tsy hiaraka amin'ny ankizy? Manao kilalao mahaliana be ngery zareo eo e. Ry amoron-drano ery a, efoka rivotra madio sady hijeriny hakanton'ny tanàna. Sa tsy mahazo makeny? Mahazo ka. Raha izay ny tianao dia mandeha ana re. Tandremo fotsiny manamorona ny rano dia hibolisa hatrany a. Eny ary. Dia rehefa tonga ny amin'ny 12 sasany atoandro dia miverina fa hisakafo-tsika. Sady nanao entrée matsiro be taty ianareo ao. Yo. Tena tsy ao mihitsy ny saina izazy iny ka. Atao daholo izao rehetra izao ampifalifaliana azy fa tena tsy misy mahataitra azy e. Tia fitsangatsangana ny mpianakavy aty tasy ity izao dia no izy no nanaovana azy nefa toa tsy rototra izany akory izy. So mila manatona psy azy izy iny e. Dada, olon-tokana, masoandro amin'ny mbola ny fiainako, ny tasasy nanolokolo eny anaty zozo. Dada, be fitiavana, jiro nanasava ny fiainako, nananatra nampianatra ny kolo fatratra, fitiavana takatry ny lo. Ianao indrindra no nampianatra, hiatrika ny fiainako any aoriana, miaritra ny mafy anao, tsy hasolo ny anaranao, hitoetra ompoko ny fitiavanao, fititsy manapetra ny fiainanao rehetra, oridado tena tikiana. Dada, fa manina ty ianao? Tsy mangatsika ve ianao manao an'ity t-shirt boritanina kely ity? Anaovy ty blouson ty aloha sao hidiran'ny rivotra eo ndre. Ary ianao kay mahay mihira be a. Taizany tsy nahinoko an'izany hatramin'izay. Mety variana tamin'ny zavatra hafa angamba ianao dia izay tsy nahinonao azy. Ngamba ianao koa mahay mitendry gitara raha tsy diso aho. Iyo, maefa mbola mamalana ihany indraindray. Ianao aza mba mahay an'izany fa ny dadanao na misioka amin'ny tanana aza netsy hainy nefa mba azandary mahay ihany. Nitondra zavatra ho anao tsy haiko izay mety aminao na tiana ity fa mety ainy aloha izy roa dia izay tianao dia ataoko tsakotsako. Oay, novidiko teny ambato miravavy ireny. tablette de chocolat sy fromage boribory be, reto ve tsy lafo be ny vidiny? Lafilafo ihany fa ny zavatra tsara nke ka tsy mba azo mora ary andrian'ny haiko e. Zahay avao nisy ny antso tamin'ny zananaro an'izany atrena olona. Zany dia hafahafa be. Ia. Nefa izany aza ny tena tokony antsonanao satria
izany no voarakitra ao anatin'ny kopinateranao ange Andriamirado Andriniaiko zanaky Andriamirado faly sy manatsofelany aina. Disenao tsy mitondra ny anarany indray koa fa nisarotra ny anarany ndreniko. Manantsoa Andrian'ny haiko ny tena anarako fa tsy misy Andriamirado izany. Saingy azo voleny izany le raha tiandre. Tsy mila ampianany anarany ndreniko ary ireharehako mihitsy satria raha tsisy tsy tonga tetỳ an-tany aho. Dia mbola tezitra be amiko kosa venao e. Asa Andraina, raha nisy fihetsika na fiteny tsy voahevitra nataoko taminao dia nifonako eto daholo izany. Tsy lavo rara satria olombelona ihany ange. Mety hanaonao foana, mety hiteniteny foana ihany koa. Dia eny mety nanao zava-doza tsy takatry ny heverina izay nety nandratra mafy anao. Ny eloka hibaboana ho ny modirariny. Tsy mangataka ny rariny aminao nefa ny tanjoko fa ny anasirana an'ilay fonao sitra ny alahelo noho ny amiko. Tsy neranao amela ny helo koa. Tsy neranao hiverina any an-tranontsika koa. Saingy tiako fantatrao fa efa nanenina ny ratsy vitako rehetra. Ary soana lehibe teo amin'ny fiainako ny nankalanao ry Andraina. Enina tokoa moa ny tsinonao e. Tsy misy. Saingy izany adala. Adala satria nanadinao anao. Nefa ianao no orombato hijoron'ny fifankatiavana izy filana. anisy an'izany hafa tany dia zao izany fanambaranao anahy. Mieux vaut tard que jamais. Andrian'ny haiko a. Tena sambatra mananonao. Ianao ilay vitrana nanambatra ny foko efa rava. Tsy manandrotoanao fa ianao dia ianao irery no any fanefitry ny alahiloko. Tiako ianao sombony haiko. Dada. Mifona. Tena mifona. Papa. Anaraka anao a. Eto mody a. Record FM nanolotra anao teo vitrana nosoratany ravaky ny aina Randriana Arivony. Siaro Arliva Clara Christophe Rabearmanana Arivony olo ravaka no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. vitrana Radio Record FM